Ampivaliana hatrany ripijery havana nareo longo rehetrarehetra mpanaraka ny fandaharana isaky ny asabotsy tahakan'izao. Tovision Mario Andrianandrasana manolotra ny fandaharana ary mitsidika ny tokantranotsika tsirairay avy amity anio ity. Fandaharana manokana no resahana isanandro angamba ny mamaraparana ny taona 2024 sika am'izao fotoana zao ary efa mivolonandro fety ny manodidina rehetra zay jerena indrindra ho aneto Antananarivo. Miarabatsika rehetra any an-tokatrano. Araka zany iresaka mamaraparana ny taona ty tsika mikasika ny raharaham-pirenena ary angambany raha tsisy zavatra tena hoe vaovao tsy maintsy iakarana dia amarana ny fandaharana amity taona ty tsika amity anio ty na ameto amiherina raha ohatra ka misy zavatra lehibe mitranga eto amin'ny firenena ka hanambahiny tsika de tsy maintsy raisitsika ihany fa raha tsy misy de mba aleo angamba ny iroso amin'ny ataotsika hoe trêve fomba fitenin'ny mpanao politika io. Indraindray izy io mety ho an'ny mpitondra fanjakana zay tototry ny tsikera raha mba misy trêve zay zo mba hoe miaina kely aloha ny fitondrana satria miala ny fantsy ny tsikera isan-karazany fa ho an'ny mpitsikera koa de somary sosotra ihany rehefa tonga ny trêve raharaham-pirenena ve asina zany fiatona zany fa mitohy foana ny raharaham-pirenena isanandro tsisy zany fety zany fa mandeha foana rehefa misy tokony atao tokony alefa foana. Hevitra samy manana ny azy ary arakaraky ny tombotsoan'ny tsirairay indrindra tombotsoa ara-politika arakaraky ny fijery ny tsirairay satria ny rehetra tsy ary hitovy fijery politika fa ndraindray ianao mety manakaikikaiky ny fitondrana de ohatrany hoe izay fanapaka-hevitry ny mpitondra mety aminao avokoa fa ndraindray koa anao rehefa tafiditra somary hoe any amin'ny sisiny na lasanjorombala de ohatrany zay rehetra ataon'ny mpitondra tsy mety aminao tokoa ka hany ka fanakianana no mavesa-danja kokoa ho an'ny tsirairay. Fa angambany raha anao jery todoka kely an'ity taona 2024 ty tsika amin'ny raharaham-pirenena ankapobeny dia iarahantsika malala angambany fa anisany taona nanovan'ny tantara teto amin'ny firenena ny 2024. Tia angamba raha fantatsika fa tamin'ny voalohandohan'ny taona nanomboka nisia ny hetsika goavana mikasika ny fitrandrahana fasimaintany Toliara ohatra tamin'ny volana marsa tamin'ny taona 2024 ty ka nisy fandratrana sy ny fifandonana mahery vaika tany Toliara mikasika ny fanoherana ny tetikasa base Toliara niditra ny 9 avril zay nisy tena hetsika tena faran'izay goavana tao Toliara de inontsika angambany fa nitarika an'izao fanovana eto zao reny hetsika reny na tiana na tsy tiana ka entina ilazana amitsika fa ny fanovana izay misy am'izao fotoana zao dia fanovana ny fampitohitohy tsy hoe indray mandeha natao de tonga de vita fa matoa nisy aniny hoe tonga ny faharaiky ambin'ny folo ny volana oktobra ka vaky nandositra lay mpitondra teo aloha satria efa nisy tolona lavalava nandritra ny taona nisy teto amin'ny firenena na ny teto Antananarivo na ny tany amin'ny faritany ary angambany fantatsika tsara fa ny mpanao politika ny antoko mpanao politika de efa mitady sahirana mihitsy tao anatiny ny fitondrany Andry Rajoelina tamin'ny fotoanandron'iny niatrika azy satria fitondrana naheriserisitra fitondrana mba tsy tenenana hoe mafia fa de tena mafia tokoa arabaky teny satria angambany mety misy ny mitovy fijery amiko mety misy koa angambany somary tsy mitovy fijery ka handika hoe zavatra hafa zao teneniko zao fa de ny fitondrana iny no anisan'ny fitondrana nanahirany indrindra ho an'ny mpisehatra politika satria nahoana ho izizitsika nanahirany ny fitondrana iny indrindra moa zany tamin'ity faraparany taona 2024 ty tamin'ny lafiny rehetra ny mpisehatra politika rehetra de tsy navelany ny fitondrana Rajoelina hiteny
raha vao miteny manohatra anao de tonga de avy ny angaredon'ireo compte fako ampiasain'ny mpitondra tamin'izany fotoana nanovana enjika sy ina moa zany azo andikanany reny hoe totoafo mihitsy ny fanaratsiana ny diabolisation fanadevoliana sy ny sisa ka hoe mpanohariny mpisakana fampandrosony manohitoina fiandrianam-pireneny mpamadika tanindrazany tsy tia tanindrazany nefa de ry zareo mihitsy ny tena tsy tia tanindrazana ka raha ataontsika jery todika amin'ny ankapobeny satria efa ifarana zao ny taona amin'ny raha-pirenena ho iaho teo dia azontsika ambara fa ny fitondrana nisy satria anisan'ny mitondra lavalava satria tamin'ny boky janoary mandrapahatokany volana oktobra zany rajoelina zany ka rariny raha asina resaka kely mikasika ny fomba ny tantanany ary ny fomba ny ainan'ireo niara-niasa tamin'izany andro rajoelina zany ary mbola iainan'ireo niara-niasa amin'ny andro rajoelina androany satria nahoana ho itsika reo niara-niasa amin'ny rajoelina nge vitsy ny tena hoe tena resy lahatra amin'ny andro rajoelina ka hoe tena manohana azy zato isanjato zay rehetra teneniny fa na izy manohana azy zato isanjato satria misy olelaka hoy ny fiteny baiko zany hoe mpitaty rakena mpila ranondranony te hahazo tombotsoa manokany de tsy mivaky loha fa de mamono eritreritra na de mizavatra fantatra fa tsy mety ny ataony andro rajoelina de fantany fa raha vao miteny manohatra an'io izy de ho azon-javatra ary na lay olona nanohana ny andro rajoelina no ny tombotsoa manokana fotsiny zany hoe fantatra fa tsy resy lahatra amin'ny rajoelina izy fa no lay toerana ametrahana azy satria mamelombady amanjanaka ka raha miala amin'ilay toerana de tsy ahita tanongombana satria angamba fantatsika tsara fa ny tsy anasa ny hany-tombo nandritra ny fitondrany iny fitondrana teo aloha iny tsy mba nisy asa niteraka vaovao mihitsy tsy haiko angambany asa tsika tao tokantrano mba nahatsapa hoe inona ny asan'ny forona ka mba nandray mpiasa misimisy kokoa tamin'iny raha afatsy ny hoe call center angambany reny fifandraisana mandeha tarobia ny fandraisana rehetrarehetra madinika zay miasa mampiasa ny tanoratsika amin'ny tsy de tena hoe isara ny mahafapo fa dia miasa lay olona miaraka amin'ny andro rajoelina no zay antony noho zay tombotsoany mba tsy hialany tsy ho very asa ary etsy anilany miaraka amin'ilay olona satria noterena vitsy dia vitsy mba tsy hitenenako hoe ny ankamaroany na de reo olom-boa fidiny irmara TGV napetrandreo reo aza ny ankamaroan'ireo de olona tsy ny orange tamin'ny fiandohany ary olona ny olotsotra ndraindraitra ny sasany saika hanao candidature indépendant handrotsaka firotsako fidina ho mahaleo tena nefa amin'ny fotoana farany terena tsy maintsy handay ny loko orange zava-nisy zany rahatsika nahita teto amin'ny firenena mety ny médecine azy reny tsika hoe tsy aleo ve ny janona betsaka ny zava-misy satria ndraindray le olona mety fananao fampiasam-bola be dia be ho fanomanany le fifidianana izy latsaka mahaleo tena amin'ny ora farany izy terena tsy maintsy anday ny couleur orange na ny loko orange ka inona moa ny azo nataony ny tanjony de hoe ho lasa solom-bavambahoaka ny tanjony de hoe ho lasa be ny tanàna ka rehefa be ny tanàna izy na loko orange io na loko tsy miankina io aleo ny nandray fotsiny de toerena da mpanovina taratasy soni amin'ny taratasy fotsy izany ny zavatra niainany reny olona reny niaraka tamin'iny fitondrana iny alonga mantsika mba makarazana manao hoe réflexion izy ny fiteny amin'ny ankapobeny fa mba hoe mba maka mandinidinika tsara ny zava-misy tamin'ireny fotoana reny fa ny ankamaroany mba tsy tenenako hoe ny 80 isanjaton'ny olona niaraka amin'ny andro rajoelina raha tsy hoe ireo fa tena club mafia miaraka aminy sy ireo sampotsampona miaraka aminy tao de tsy de nazoto niaraka amin'iny fitondrana iny fa hoe tsy ampy hery ary reo koa nahita hoe ny mpanohatra koa kely hery de naleo ny afy
niaraka tao anatiny loko orange. Ary zao tadidiotsika reny olona reny koa am'izao fitondrana fanovana zao koa ao anatin'ny fanavaozana zao de mbola miaritra tena tsonjay sy ny mahery ihany koa reny olona reny satria ndraindray reny olona reny mety noho ny fahaiza manaony nanerena azy hilatsaka na handray toerana tendreny fitondrana orange tonga le fitondrana vaovao fitondrany refondation am'izao misy voatazona reny olona reny ny ato amin'ny mpitolona milaza fa refusation ny zava-misy ny ato amin'ny mpitolona mametraka fa mbola orange ihany reo apetraka reo fa reny olona orange tafapetraka reny vitsivitsy ny ankamaroany angambany de tena miady amanaina koa satria ny avy ao amin'ny orange koa nilaza hoe reo ihany zany tena namadika tamintsika tato amin'ny orange izy tafiditra ao reo zany hoe zarako tsara mihitsy le izy misy ny nandray toerana am'izao fotoana zao tao anatin'ny lokony orange noho ny fahaiza manaony noho ny traikefananany zay no tereny loko orange izy tsy afaka nanoatra ka raha ilainy fitondrana vaovao zay fahaiza manaony zay de mbola manolo tena ihany izy nisy reo tam'izay fotoana zay indrindra vo an'ny mpiasa-panjakana na raha tsy tenitsika hoe reny hoe administrateur civil reny hoe amin'ny maha mpiasa-panjakana tsy miandany azy terena izy handray baiko hanao ny baiko sy ny sisa zay naharary ny fony nefa tsy hafa nanoatra ka rehefa tendreny fanjakana fanavaozana izy am'izao fotoana zao de milaza ny ary amin'ny fitondrana voaongana fa reny le olona ratsy tena nanimba tsika tao anaty fitondrana tao namadika reny tena hatao aza lambo amin'ny fomba rehetra ary na ny fiainany reny olona reny ara zao mampanahy satria fantatsika tsara fa olona mafialy olona niarahany asa teo nenke niarany asa ary zareo mba manao hoe nefa tafahala zay le orange nefa ny ambadika ao tena mandry anjeranantsy satria maro ny zavatra miandry azy fa ny ato amin'ny refondation koa mametraka koa fa reo olona reo ihany ange nampijabaka an'iny fitondrana teo ny reo nanao antsonjay ho any zay nanao antsonjay aloha de tena melohana ary tokony handraisana fepetra reny nanabatibaty hoe 6% na tsapao ny herinareo hoe nareo tsy mahavita an'iny raha tsy mampiasa ny anarako hoe sy ny sisy fa ho an'izay tsy nanao fa hoe ny asa mampiasa-panjakana azy ka raisiny izy noho ny traikefa sy ny fahaiza manao na ny diplôma ananany sahirana tokoa satria hita ny fanosona niakatra tena ambony plateau tao anatin'ny loko orange tamin'ny fotoanandro nananan'olona sary nefa ianao tsy nieritreritra ninonina tonga ny fitondrana vaovao nisy olona nitolona tena kianja ary ny tena kianja moa zany ary mbola aferiko foana ty hoe tsy ampy tsara le fotoana ny tolomana tena kianja ka nahafantarana hoe iza ny tena mpitolona iza ny mpijapy na ny samposampona na ny mpanarakefa fotsiny tao anatin'le tolona ka eto ny itondrako amintsika ao nizay fanazavana zay hoe somary henjana be ihany ny mandanjalanja indrindra ho an'ireo mpanapa-kevitra indrindra fa ny filoha Mikael Andrenirina izay mijery amin'ny fotony zany hoe tsy manavaka mihitsy satria heveriny hoe azy daholo ny malagasy rehetra na ny loko orange na ny mpitolona azy ireo ka zay rehetra manana traikefa hitany fa afaka hanao de ho raisiny angamba tsika raha ny tena marina tsy tokony hanometsina ny filoha Mikaely am'izany fanapaha-kevitra taony zany satria izay indrindra ke le nanohery atsika ny Andrarajoelina raha Andrarajoelina nametraka hoe miaraka amin'ny président Andrarajoelina nametraka ny hoe mapara na ny irimara hoe isika rehetra miaraka amin'ny Rajoelina zany hoe tamin'ny Rajoelina zany tsy nasiany antony mihitsy izay rehetra tsy miaraka aminy izay rehetra maleo tena na nanohitra azy nda tamin'ny antoko hafa dia napetraka Andrarajoelina ho fahavalo fa tsika kosa angambany miara miaiky miara mahatsapa fa Andrenirina Mikael de mametraka hoe vahoakako reo na dia nanao hadalana aza
na de niaraka amin'Andry Rajoelina aza ny sasany ngamba ny fahotany rainy tsy fahotany zanany mety ho azo raisina fa tsy voatery zay koa nefany fa mety misy koa ny zanaka tena naray tsikobakomba amiray raha zay izy meloko izy fa raha zanaka tsy manatsiny angamba tsy ho hadisoany Filoha Mikaela raha mijery tsy mitanila fa moa fotsiny miandry ny fahatsapatenany ireo zay tena ny akanjo ilay akanjo orange nefa mbola miady sisika hiditra amizao fitondrana fanavaozana zay nisy tolom-bahoaka izy zay tsy nitolona ary zay manko zany ny tena tokony lalatsaina hitondrana ny zao zava-misy zao zany hoe ny Filoha Mikaela tsy manavaka fa aoka kosa ny tsirairay samby hahatsapa ny toerana misy azy ny tolona venao ka mba hiady sisika tady toeranao tsy tokony zay kosa raha ny tolona kosa anao mendrika anao ny miady sisika fa arakaraky ny fahaiza manaonao arakaraky ny traikefa nananao ny tokony handraisana toerana am'izay tokony tandrify any tsirairay fa tsy faly hanome tsiny hoe zahay ny tolona de tsy maintsy tokony zahay ny ameno andraparita rehetra zany hoe zay niaraka amin'Andry Rajoelina rehetra dia ailika fa zahay rehetra ny tolona ny tokony ho raha ny logika raha tena nisy fifandonana na hery vaika tsika teo de tsy maintsy ho zay aloha ny zava-nisy hoe traparany zay le tenenina foana hoe nareo zay rehetra manaraka an'io Rajoelina io hoe ho traparana angenareo tadiavinareo nge ny lavaka isitrihanareo hoe ho sahirana angenareo hoe zavatra notenenina zany tamin'ny fotoan'androny fa isaorana an'ilay avo indrindra ilay nahary nampisan'izao rehetra zao fa tsy tonga tamin'ny fifandonana mahery vaika atsika fa ohatrany hoe nandeha ihany ny tolona ny aina ihany ny atia Beoriry ka nivarotra ihany ny tatia 67 Ambodiny Sotry Anosibe fa zay tratran'ilay fanenjika fotsiny no sempotrempotra ny lacrymogène hatrany Anosibe hatrany Andravoangy fa amin'ny ankapobeny mba ny aina ihany de nizotra vita le tolona dia nomena ny kapisatina ny colonel Andrenirina Mikaela la fahefana ka olona manampanahy ampetraka ho maharay aman-dreny na de mbola anatin'ny fahatanorana tsara aza de mipetraka ho tena ray aman-dreny hoe ahy daholo ny gasy rehetra ka na de betsaka raha nitsikera aninjehana azy de mezaka izy hoe velao iteny zoany zany afaka miteny izy ary zaho de miheno zay mihitsy ny teniny ny Filoha de tena mihaino sao de mieritreritra tsika hoe reny tsikeratsika tsirairay reny tsy heno na tsy tonga any aminy fa misy ny hoe ilaina andraisana fepetra misy ny hoe mbola avela aloha ho jerena hoe hatraiza satria matetika ne indraindray tsika rehetra anatin'ny fiarahamonina de te ho afapo avy hatrany raha misy tranga anankiray miseho de mamoaka ny hevitsika ka raha tsisy fandraisana fepetra mikasika an'iny na zao eo ny ho na amin'ny fotoana mahamety azy de milaza atsika fa tsy manao ny asany ny tompony andraikitra ny fandraisana andraikitra amin'ny tsangandravatsa anankiray ho antsika mpihaino ho anareo atokantrano ao mino ao fa betsaka manam-pahaizana miheno an'izao fandaharana zao tsy voatery ilay tena manao réaction chaud ohatra zay manko fomba fiteny azy amin'ny ankapobeny tsy haiko fomba andikanan'izany amin'ny teny gasy zany hoe ho an'olo-kendry ho an'olon-dehibe rehefa misy tsangan-javatra iray miseho de mangina aloha ny mety mandinika an'iny zavatra iny hoe inona ny nahatonga an'iny zavatra iny avy aiza lay olana ka inona ny vahaolana mifanaraka amin'iny ny tanora ndraindray hoe raha vao misy zavatra miseho tonga de mandray fanapaha-kevitra zay eretreretiny fa mifanaraka amin'ny tokony ho valin'ilay tranga misy foa ho an'ny ray aman-dreny manahaka anay fa zokinjokiny tony rehefa misy zavatra miseho tranga anankiray tsy avy hatrany de mandray fanapaha-kevitra raha tsy hoe zavatra hita fa tsy de goavana loatra ka tsy maintsy andraisana fanapaha-kevitra avy hatrany ohatra hoe misy mamelaka te hamaina anao ankavia ho an'olon-dehibe
tsy avy atrany tonga de mamaly izy fa mijery hoe naninona moa izy nahatonga azy namelaka te hamaina ahy sao de nisy mokany teto de nipehany nefa ianao tonga de namely totohondry azy mila jerevanao zany sao de hoe nisy zavatra tsy nety nataonao ka nahatonga azy namelaka te hamaina anao satria tsy maintsy fanontaniana mipetraka aminao aby zany hoe ianao ndehibe ve de izy mahasa namelaka te hamaina anao amin'ny fotoana anankiray na ataontsika hoe ao anatin'ny fivoriam-be na eny ankalamanjana na ohatran'izany fa ho an'olon-dehibe matoa misy zany te hamaina zany eny ankalamanjana misy antony na mivantana na ankolaka na maivana na mety mavesatra fa tsy avy atrany hoe voafelaka te hamaina tonga de totohondro no mivaliny ohatrohatran'izany ny fitantanana ny raharaham-pirenena ary mpijery hajaina raha misy zavatra miseho misy tompon'andraikitra anankiray manao ny tsy mety tsy avy atrany de hoe nandray fepetra fa jerena hoe inona ny antony nahatonga azy nandray an'io fepetra io fepetra io nefa ny matoa no raisiny izy nieritretra hoe mety io fepetra no raisiny io fa ny mpijery ato ambadika indrindra fa ny mpanaraka ny internet ny Facebook sy ny mpijery zany mpanaraka le ataondro ao anatin'ny FB hoe le aime les choses tonga de mahita hoe ay tonga de tsy mety io fa ho an'ny tompony andraikitra nanendry an'ilay olona manapa-kevitra tsy maintsy mandinika aloha izy inona ny antony jerena ankaiky raha ilaina antsoina lay olona nanapa-kevitra hoe ahoana efa nanapa-kevitra ao tena toheriny opinion publique anie io hoe toheriny fironan-kevitry ny maro anisany efa nanapa-kevitra ao hoe de mety hanazavy izy am'izay fotoana zay mety ho marina ihany le tenin'le raika lay taloha hoe tsy tsapanao androany fa ho tsapanao raha pitso mety maharary anao androany fa mety ho tsapanao fa hioty vokatsoa anao raha pitso satria ndraindray manko rehefa misy fanapahakevitra raisina mety fanapahakevitra ilay mpandray fanapahakevitra mitsinjo lavitra hoe aleoleo kokoa asina mercurochrome ty firy ty na de mangirifiry aza mba hahafaty le microba tozay tsotsofona fotsiny vo maika velona le microba vo maika hianaka ilay firy zavatra hoatran'izany no misy ao anatin'ny fitantana ndaharam-panjakana zay ilana fandanjalanjana goavana ary zay no mety mahasarotra ny reny asany satria zahay zao efa nanao asana zany mpanolotsaina ny olona ambony zany satria rehefa manolotsaina olona ambony ianao tsy afaka manolotsaina avy atrany hoe misy tranga miseho de tonga de mandray mizy zao ndraiksika fa tena grave be ty mbola tsy mpanolotsaina ambony ianao raha toatra ka taitaitra amina fisehoan zavatra anankiray indrindra ny fironan-kevitra mirona fa io indrindra ny ao amin'ny tambanjota serasera misy fironan-kevitra mirona tampotampoka fotsiny de aveo manjavona tsy hitanao akory ny hoe nankaiza le fironana teo izay le mila fitandremana izay no nampitandremana an'le fitondrana teo aloha zany hoe nitantana firenena tao anatin'ny tambanjota serasera zany hoe raha vao miteny ny any amin'ny serasera de fa tonga de mandray fanapahakevitra mifanohitra amin'iny tsia mila mailo ary mila malina rehefa mitondra firenena fa kosa nefany tsy mila mitavozavoza izany akory tsy manome alalana ka hoe hitavozavoza rehefa misy zavatra miseho na de fantatra zao ara fa lalana makany amin'ny fahaverezana le lalana ombana de hoe leo aloha diniana tsara tena lalina ve le hantsanao ambadika iandehanandreo fa raha tsy lalina de avy aleo latsakany sanatriny vava la diny lela fa malina mitazana no sady mandinika raha misy ny ilaina fanapahakevitra hentitra amin'ny fotoana mamety azy azo raisina zany tsy adisona ary rehefa niteneniko zany teto amin'ny fandaharana ho an'ny mpitondra na ho an'ny filoha Mikael sy nyreo mpanolotsaina avo efatra sy ny Rinemanta hoe na de han'olo prime ministre raha ao anatiny isambolana na isaky ny 3 volana ka raha ohatra ka fantatra fa tsy mandeha makany amin'ny lalana ho an'ny fampandrosona ny zoran'ilay tompon'andraikitra azo raisina zany na han'olo ministra isaky ny herinandro na isaky ny 2 volana isaky ny 2 volana tokony ho azo raisina zany rehefa fantatra fa tsy mety na han'olo mpiara-miasa ankaiky mpanolotsaina aza
ka fatatra fa manao zavatra tsy mety tsy araky ny tokony ho izy manapatra fahefana rehefa nomena an'ilay titre hoe mpanolotsaina manokany filoha na mpanolotsaina manokany premier ministre na mpanolotsaina manokany ministre de lasa manao fisatrasatrana anaty fiarahamonina any azo andraisana fepetra fa mialona andraisana fepetra raha tena mpitondra ray aman-dreny ka tena pitariky izy aloha tsy maintsy hiantso satria matetika io feon-dakoloso tokana io matetika manimba ny fiarahana satria indraindray n'olona samy mpiara-miasa ao misy tsy mifankatia de mandratsy fotsiny izy hoe ianona nge manao an'izao ianona manao an'izao de fa iny ianao tompona andraikitra lehibe de tonga de mihaina ka tsy mba miheno akory ny feony lay olona ampangaina anao fa tonga de ilay mpiapanga fotsiny lay mpiborosy lay mpisolelaka lay mpandroboky no henoinao de diso adresy anao ary zay no entina isarihana ny sainareo mpitondra raha misy mpanolotsaina ao aminareo na ny mpiara-miasa ankaiky aminareo ka mideradera mandokandoka tsy miteny zavatra tsy mety atao zany hoe zavatra mety ataonao mpitondra ne efa automatique zany hoe efa rariny zany izay indrindra ny fisianao hanao ny zavatra mety fa ny tokony ho asan'le mpiara-miasa aminao mijery an'ireny zavatra pitsopitsony tsy mety aminao lay mpitondra aminao lay tompony andraikitra izay no tena andraikiny raha manao kabarinao 30 minitra ndeny kabarinao rehetrarehetra raha tena mpiara-miasa aminao ankaiky tsy ilay kabarinao tsara lahatra no resahana aminao hoe tena nety monsieur le président le kabarinao tao tena mety monsieur le ministre le kabarinao tao fa tena ay tena reny fanaovana azy tena nazo ny anjarana tsy tokony ho zay ny zava-misy fa nijery izy anatin'ny kabary 30 minitra tsy maintsy nisy lesoka ray na roa na telo ao anatin'iny ao raha tena mpanolotsaina mahay izy monsieur le président amin'ny ankapobeny fa zao le fiteninao an'izao kosa tena manahirana iny président sao de mba tokony areny sao de mba tsy mety monsieur le ministre fa tsy olona ohatran'izao ihany angeny teo fa nisy olona ohatran'izao koa teo amin'iny toerana iny tiana io kabary io manko hafa ny kabary ampiangonana hafa ny kabary ankalamanjana ary arakaraky ny ankalamanjana io koa mbola jerena hoe sokajin'olona ohatrany ahoana no maro anisy ao anatin'io olona mihaino anao ary indrindrandrindra raha eo le olona mihaino anao am'le toerana fa hoe nisy fankatsary caméra nankan'iny zavatra iny zany hoe tsy maintsy paritaka maneran'izao tontolo zao ilay teninao ka rehefa miteny anao tompony andraikitra tsy hoe reo olona mpivarotra resahanao reo ihany na reo olona sokajin'olona miheno anao reo eo ihany no tokony hiantefany ilay resaka ataonao zay tompony andraikitra fa ho any rehetra ho any daolobe ho any amin'ny ankapobeny na manam-pahaizana na salasalany na tsy mahatakatra resaka fari-pahalalana tany an-tsekoly fa manam-pahalalana momba ny fiarahamonina momba ny zavaboary nataonao ho azy rehetra lay teny ho resahanao ary zay ny tena mahasarotra ny oasana tompony andraikitra ambony io ho antsika rehetra zay faly manome tsiny foana anyreny mpitondra reny ndraindray raha tsy hoe fanahin'in'ilay mpitondra mihitsy moa no anao tao fahatany no anao tao foana ka na de misy ara ny karazana hoe fampanenona lakolosy fanairana de tonga am'ilay teny tamin'ny fotoan'androny tamin'ny taona 2024 hoe tenenina foana fa anarana foana fa de hoy izao tao amin'ny tabajosa seresera hoe ingao handeha zany hoe rehefa anarana tsy mety izy de bon ingao handeha alefaso andeha hoy izy rosy zay aleo andeha hoy izy rosy zany hoe efa leo mananatra de hoe velao am'izao ka nanahoana tsy nidofotra taizany afaran'ilay orange tsy nidofotra ka mananjara ilay mpitondra am'izao satria nisy lesona azo raisina iny fitondrany andirajoelina iny mety hoe amin'ny ankapobeny izy nangidy atsika vahoaka narary fa ho an'ny olona mieritreritra hitondra firenena ohatranay mola mieritreritra hitondra firenena ndray andro any de tena nandraisana lesona be dia be iny fitondrany andirajoelina iny
na ny fiarahana amin'ny namana na ny fihainoana zay tokony ho henoina fa ny mpitondra manko matetika izay manasohaso mandokandoka azy iny no mety iny ihany no entina rehefa manao voyage fa zay rehetra mametraka an'le tsikera hanatsa matoa nge ianao tsikerain'olona matoa ianao tenenin'olona mba misy fitiavana anao ihany mety misy ny hoe tsy fitiavana anao no tenenana anao ny zavatra ratsy ataonao zany hoe tsy te ahita zavatra tsara amin'ny ataonao satria fa tsy tiany anao ary zay indrindra koa le toe-tsaina tokony ho takina amin'ilay mpanohatra hoe tsy tokony manohatra izay le hoe manohatra botolo na manohana botolo zany hoe tsy te halala izy hoe na misy tsara ataony olo na misy ratsy ataony olo fa ny fantany de hoe ratsy olo ka raha misy zavatra ray trangan-davatra ray ataon'ilay olona de tsy te hijery ny lafitsarany mihitsy izy fa hoe aiza koa moa zao no misy mamelezako azy amin'iny raha tsy nahita izy de tena saimbotra mihitsy hoe tena tsisy azo anaovana azy mihitsy aloha ny kabariny nandroany iny fa raha vao nisy anankiray fotsiny teo iny no roritina ka ho an'ny marivo salosana ho an'ny malemy fisaina de andairany iny zavatra iny de hoe kay ve tena ratsy tokoa iny e kay ve tena ohatran'izao tokoa e ary zany moa raha teo moa zany amin'ny ankapobeny aloha amin'ny mba ny anaty anarana azy kelikely tanatina fiofanana vitsivitsy de ny mpanohatra dia mijery izay rehetra tsy mety ataony mpitondra ary iny tsy mety ataony mpitondra iny no tondrahany volavolainy voleny any anatin'ilay vahoaka any anatin'ny fironany eritserim-bahoaka ka ho lasa matanjaka de ho leo an'ilay mpitondra ny vahoaka fa ho an'ny mpitondra kosa ho an'ny mpanohana kosa ny asa taony de mijery izay zavatra tsara ataon'ilay mpitondra ka voleny any anatin'ilay vahoaka dia tondrahany volavolainy mba ho mamihoditra ilay mpitondra tohanany rariny zany zava-misy zany anatin'ny lojikan-javatra fa ilay teneniko fotsiny hoe rehefa mandokandoka ka tsy mandokandoka fotsiny hoe io ny fisianao fa tena mandokandoka ndraindray raha masina karbonetra asina levira asina sauce asina zavatra tsy misy akoriny aby ampidirina anatiny ao ino ny tena poiziny iny satria sady tsy miheno an'ilay tsikeranao fa mandray an'ilay fandokandokafanato ka na de misy mpanolotsaina 4-5 ao aminao ny 8 ambiny tsy asinao sira tsy resahanao akoriny satria mitenanao ny zava-marina ka isaky ny mahita azy anao de sosotra hoe inona koa teneniny ty mpanolotsaina ray ty io ve tsy ahita tsikera ndray koa fa sosotra anao nefa raha tena mpitondra tena mahay raha tena mpitantana tena mahay ilay tena mitsikera no henona mba hahafahanao manitsika rehefa manitsy anao tsisy ho tsikeraintsona nge raha pitso e fa raha ilay mpandokandoka foana no henoinao tsy ho tsapanao akory ny hoe misy zavatra tsy mety ange io fitena ratsy ataonao ndraindray anao olon-dehibe ray aman-dreny napetraka ho ray aman-dreny anao am'le toerana nefa de manao fiteny tsy mihaja amin'ny teny tsy voahevitra teny tsy lohan'inona ho izy ny fiteny any zay fitenin'ny tanora zay ho teneninao i masombahoaka fa izy ilay mpandoka tena bravo président tena mety iny monsieur le ministre mety iny DG tena anao DG de mivoraka ny posy ty aloha manovana kely any de milamina fa ilay ray miteny anao hoe grave le teneninao tatsy olona tao rena nge olona mpisotro toka nefa anao tena milaza hoe pitoka no tena ratsy indrindra anjaranao mandanjalandra hoe amin'nyesaka amin'olona mpisotro toka dolona ray tanàna de ilaza zany amin'olona mpisotro toka ray tanàna fa tena ratsy tanteraka io toka io matoa nisy ny toka misy antony ao misy mahatsara azy ao fa tsy voatery hoe ratsy fa ny fampiasana azy tafahoatra loatra no ratsy satria na io sakafo hoanitsika eo ange rehefa tafahoatra loatra voky be loatra de tsy maintsy miteraka aretina ihany rehefa aveo ka tiako atongavana ripijery hajaina fa lasa tantara lavabe ty hoanay mpamakafaka hoanay pisehatra mitony asa fanaovan-gazety ohatrantony na iresaka
adiny 2 adiny 3 tsy misotro rano tsy mamaky taratasy miresaka foana fa zay rehetra tonga anatin'eritreritry zay nomanina tanatin'ny eritreritry mivoaka tsikelikely ka eto ary misariko ny saitsika hoe am'ireny zava-miseho tsy ndraindray any anatin'ny fitantanana raha-pirenena am'izao fotoana reny izay ny tadiavana hoe mpitondra matotra tsy hoe rehefa misy sanatriny vava hoe migrevy ny atsy de mitaky ny fialandrandrina fialandrakoto de hoe marina ny azy fa tena ratsy tokoa randrina ratsy tokoa rakoto tsia hinona inona ny fahitany randria na rakoto anio zavatry io de manazava izy zao satria zao ny zava-misy ho antsika rehetra mpijery ndraindray rehefa ny olona anankiray tendrenao tompona andraikitra voalohany aloha zava-misy sy indrindraindrindra raha tompona andraikitra ivelan'lay sapandraharaha no tendrena am'lay toerana de mazava ho azy fa iny le atao am'teny baiko hoe misy conflit d'intérêt na ny resaka conflit de promotion tsy haiko fomba ndikana azy anatin'izay ao satria ny eritreritra ny tao hoe rehefa miala le olona ato de ho zahay reto ato ihany no hipetraka amin'ny toeran'io kanjo rehefa niala le olona tato nahita olo-kafa le mpanendry afaka hitantana nio départementa io de inona ny zava-misy tsy maintsy manao ny fomba rehetra reto tato reto satria mahatsapa fa tsy olona niarany aina am'lay mitendrena vaovao ka mety hanano sarotra aminy ny resaka aminy na ny hiaro azy ireo fa indrindra ho iaho raha sanatriny vava ladiny lela ka misy am'ireo mpiasa teo taloha reo no manana olana na ara-pitatanana na ara-pahalalana sy fahaizana ara-traikefa fa ny mety aminy ilay taloha zay nanao gaboraraka nanao ny samy mandeha samy mitady de mety aminy zay fa rehefa misy olona hentitra matotra apetraka mahitsy am'le toerana de tsy maintsy tabataba de avy ny hoe esory tsy mety aminay ohatran'izao ngamba tsika niarana hita napetraka ny prime ministre ho an'ilay nametraka azy mahita fa mety io fa ho an'ny rehetra taty ivelany nahita hoe tena tsy mety io fa rehefa nisy ny fanantona taminy nisy ny niresaka taminy risy lahatra ihany mba tsy tenenako hoe misy ny fitsarana nge raha nahita ny réaction chaud na ny fanehoan-kevitra mafana teny amin'ny tambazotra de samy nanakina ny prime ministre atsika am'izao fotoana zao hoe nary reny mpanolotsaina manokany reny fa rehefa niresaka aminy nahatazana koa hoe kay misy an'izany koa ke le izy tsy ilailazaina teny amin'ny tambazotra ke zany tena marina fa misy an'izao marina fa nisy any reto araka le niteneniko teo hoe mety niara-nakasary tam'le olona noho ny antony maro samihafa fa tsy voatery hoe noho ny fanahinina na ny firaisana tsikombakomba fa raha ohatra ka tonga le fotoana ka itadiavana sedra ho azy ho amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra hentitra ka tsy hanomezana tombony tsony ilay taloha eo izy zany no tsy ampanao hoe olo marina olo mahitsy na olona tsy mety ka raha misy an'ireny olona ndraindray anatin'ny toeram-piasana na anatin'ny fiainana fiarahamonina ary am'ireny fokotany reny misy tendrena vaovao nefa aveo toherin'le fokon'olona satria mbo tsy mifankahazo ny hevitra fa rehefa mifampiresaka mifampandinika tsara mety mahita marimaritra iraisana hiany ka hahafahana mamaha an'ilay olana fa de matetika mantsy ndraindray indrindraindrindra ny mpitolona mety tsy manam-pahalalana tsy manam-pahaizana akoriny amin'ny sehatra anankiray de asina olona hafa mipetraka manam-pahaizana manantratraikefa satria aoka zava-mitsika misy ny manam-pahaizana fa tsy manana traikefa misy koa nefany ny manana traikefa fa mety tsy manam-pahaizana ka raha isafidy ho an'ny tompona andraikitra raha ho ahy manokany ilay manana traikefa no tena ilaina ao anatin'ny fanaovan-draha raha fa le manam-pahaizana mety tsy haina akory mampiasa n'ilay fahaizana nanany ho an'ny traikefa hampiasaina ilaina amin'ny raharaha anankiray fa no an'ny manana traikefa dia efa ny aina ny sedra ny olana ny fahasarotana ao anatin'le sehatra asa anankiray ka vitany ny hametrapetraka ny tokony ho izy
Zay manko ndraindray mahadiso ny fandraisana fanapahan-kevitra matetika ho an'ny tompon'andraikitra mpanendry. Zany hoe varina mijery an'le CV, doctorat Sorbonne, doctorat en droit, doctorat expert am'izao, zao da hantianao page misy relire mihitsy, boky mihitsy la CV hoentina, miaraka amin'ny lettre de motivation, miaraka amin'ny diplôme rehetrarehetra, page 10 tsy haiko firy, page 700 mihitsy ny CV anankiray, de tonga de resy lahatra lay mpanendry fa hoe tena zao n'olo ilaina zao. Fa rehefa apetrakinao am'le toerana am'izay izy tsy hitana akory ny havisy havanana ndraindray. Zay ny mila mahamahilo ka haizana mijery tsara rehefa handray olona hoe inona tsy adalany vazangy nametraka foana matetika hoe expérience. Mety hitenitsika hoe raha zaza vao nivoaka fianarana ve de fa hanana expérience. Zay indrindra mahatonga hoe voaka fianarana izy afaka doctorat tsy maninona mandray asa tsotra de miakatsy mo de mandra-pahatongana am'ilay hoe ao tsara am'le doctorat ny vao tokony apetraka ho tendrenao ministra. Fa tsy hoe vao nivoaka fianarana de vao tendrenao ministra, tsy fantana akory le zava-misy ao. Diplôma ny mahazaka an'le toerana ministra. Fa ny traikefa tsy zakany akory satria zany mitantana ministera zany ange resaka politika e. Tsy de tena fahaiza manao akoriny. Na olona manana CP azo atao ministre. Rehefa manana traikefa ka hainy tsara ny mifehany io départementa misy azy io ka hainy ny mampiasa an'ireo teknisiana ao am'le ministera misy azy. Azo eritrea. Ohatra moa zany le hoe CP fa sao de hanenjika koa nareo hoe zany ndray ve ny zavatra tiana atao eto am'ty firenena. Sanatriany vava ladiny lela fa oam-pitenenana zany. Mba tsy tenenana hoe farafaharatsiny hoe mba manana fahalalana pahalalana hoatran'izao vao azo apetraka ministra fa tsy voatery manana le fahazana be dia be de tsy maintsy atao ministra nefa tsy nanana akory na ny fahaiza miaina. Zany hoe misy ange ministra na ny mpiaro azy ary ataony tsinotsinona everiny tsy olombelona fa izy ny patron satria ministra. Trero na fanambaniana na ny sakafo atoandro tsy omenao le olona mpiaro anao nefa miaro ny ainao. Ny mpamily fiarakodiany everiny tsy olombelona nefa tena manao asa goavana ho an'olona ray arovan'iny ilay mpamily sy ilay mpiaro na ny hoe garde du corps. Fa ndraindray misy tompon'andraikitra ambony tena meritreritra hoe tsy olombelona reo aminy. Amaivaniny rehefa manao zavatra tsy mahazo mihinana, tsy mahazo metrika nareo fa ivoaka. Izy miditra ao anatin'ny restaurant miresaka amin'olona misakafo fa reto ato ambadika ato sady tsy omeny vola hisakafoanany no tsy avelany mihitsy hoe mba mankahaina kely na matory kely. Fa raha vao ialy izy avy ao ka sendra mba natory kely le sofera satria reraka tonga de tena ratsy na esoriny mihitsy de mila sofera hafa ndray izy avy ao. Fahaiza miaina tsotsotra zany hoy aho ho anareo tompon'andraikitra ambony. Fa tena ilaina zany fahaiza miaina zany hoe olombelona nge reo miara-miasa aminao reo ary reo no miantoka ny ainao. Raha sanatria moa misendra an'izay mpamily romodromotra niady mivady izy avy any an-trano tonga eo ampiasana aminao ao koa izy mbola tsisy resaka mazava fa iverinao tsy olombelona izy eo. Adofiny any ange anao de ao anao noraisiny. Sanatriany vava eo ladiny lela. Ka zavatra ohatran'izany no ilaina ao anatin'ny fiarahamonina ka raha miresaka eto am'izao faraparany taona zao fampiresahantsika androsoantsika n'ilay hoe inona ny tokony fahaiza miaina hoentina ao anatin'izao fanovana zao de mba hametrapetrahana amintsika hoe mila io fahaizana miheno indrindraindrindra io ary mila an'izay fahatsapahan-tenany tsirairay hoe aizana ny toerana tokony hisy ahy. Tsy voatery raha manangana sehatra anankiray na orinasa anankiray ka ilay tena be diplôma no apetraka eny alohany. Ka tsy manana traikefa na fahaiza manao na fahaizana haitarika hipetraka am'izany toerana zany izy napetrakinao ao rava ihany le zava-misy. Fa raha olona manana fahaizana na ny fahaiza miara-miaina na ny fahaiza miresaka na ny fahaizana mandrindra ny olana rehetra sedrainy lay départementa na ilay toeram-piasana na ilay fikambanana dia mandeha ho azy tsika rehetrarehetra. Zany hoe mila samy mahay mipetraka amin'ny toerana misy azy ny tsirairay. Misy olona napetraka filoha eo tsy voatery ho filoha iaby tsika rehetra na de samy nitolo aza.
tsy maintsy misy ray aloha ny voatendry eo. Ka rehefa voatendry andrendrena Mikaely manaikitsika rehetra hoe izy aloha zany ny filoha. Mandra-pahasanatry ny vava ladiny lelaka hoe tsy fantany koa le toerana nomena azy, ohatra n'ireo mpanjaka taloha araka ny tantara reny tsy nahay nipetraka amin'ny toerana nomena azy, de tsy maintsy ho avy koa le nametraka azy. Nzay eretitsika tsika pitolona nametraka, fa misy ihany koa le hery ao ambadika nametraka azy. Hery ara-panahy nametraka an'ireny olona reny. Tsy zay rehetra te ho filoha no mipetraka ho filoha, fa izay apetraky ny ara-panahy ho filoha. Tsy zay rehetra te ho prime ministre no lasa prime ministre, fa zay napetraky ny ara-panahy ho tonga amin'ny toerana io no mipetraka eo. Ary mety misy ary ny sasany mety misy hoe diso casting ngamba le fanahy nametraka azy io de tsy ampy, ny sasany mety tsy ampy herinandro, tsy ampy 2 volana, tsy ampy 3 volo, tsy ampy herintaona, de esorina am'le toerany. Ary raha esorina amin'ny toerany tsy voatery hoe nanota raha miala am'le toerana anankiray, fa mety misy toerana tsaratsara kokoa noho iny andrasana hametrahana anao raha pitso raha afaka pitso, arakaraky ny fanetretena sy ny fahatsapatena ananan'ilay olona. Fa raha ilay olona mo tena manana foratsy, manana an'ilay toetra tsy mendrika, dia tsy maintsy dipetraka zay tenentsika hoe tsy ho inona moa zany tsy ho araky ny tokony ho izy ny ho aviny satria nanao ratsy izy tam'le toerana anankiray matony esorina tao, de mety sarotrarotro nahitany toerana koa amin'ny manaraka. Fa amin'ny ankapobeny raha abrogeanao amin'ny toerana anankiray, tsy fin du monde, tsy faran'izao tontolo zao, ary tsy midika hoe ianao ny tena ratsy indrindra na tsy mahay na fatritran'olona, fa ilay fanahy miahy anao mahatsapa hoe ampy zay ny tantananao an'ity sehatra anankiray ity, fa misy sehatra tsaratsara kokoa no maniny ho anao. Mba tiako ifampizarana manko zany resaka fiainana amin'ny ankapobeny, zava-misy amin'ny tontolo amin'ny ankapobeny anatin'ny fiarahamonina zany, satria misy amitsika mitady ho ketraka, mitady ho kivy, indrindra raha mahita n'ilay virus ao amin'ny tambazotra-tserasera amin'ny trangandravatra anankiray, de le mena ny sain'ny mpitolona tena atao mihitsy zay handemena azy hoe io hoe nareo hoe tsy mahazo toerana foana nefa rianona fa mahazo toerana, rianona fa mahazo toerana. Aoka rery mpitolona, ho antsika rehetra zay nitolona. Ngamba raha nitolona nareo mba mety faha 50 na faha 100 niaraka aminareo nitolona koa ny tenanay ampanetretena. Ary ngamba raha sempotra ny lacrymogène nareo mety misy ny sempotra, misy naratra, fa mba anisan'ny sempotra koa ny tenanay tao anatin'izany lacrymogène zany. Fa zava-drehetra misy antony ary mandeha miadana, fa arakaraky ny traikefa ananany tsirairay sy ny fahafantarany tsirairay fa hoe inona ny tokony ataony, no tsy maintsy hazahonao ny tokony tandrify anao ndray andro any. Fa tsy hoe rehefa mahazo raha koa de tsy maintsy hahazo koa ianao, na hoe rehefa voatendry randre de tsy maintsy voatendry koa anao. Any fiteninay araka amin'ny tanora hoe kalmos, aleo aloha ilamina de hisesy hoy ny fitenen'ny tanora, tony mijery mitazana, fa mety ohatra ny tao-trano Taninarivo ange ny zavatra misy zay mahazo androany falifaly manao arrosage, fa afaka 2 volana 3 volana mety miala koa am'le toerana, ianao nefa n'izay vao handray an'le toerana, ka aiza ny tsara, le nandray kely ve sa le handray ny lavalava? Anjarany tsirairay no mametraka an'izay safidy zay. Fa tiako fampizarana amitsika pijery izany fahalala-tsaina, izany fahaiza miaina, izany fomba hitako hoe iarahantsika mahita ngambany hoe fanetretena tokony hananany tsirairay zany, ka tsy hisandoatra na hisamboaravoara amin'ny zavatra miseho anankiray, ka tsy ho lazaina koa possible koa nge mety mariny koa zany, ary mety misy koa nge mitena amin'izao fotoana zao hoe io koa fa tadiso lelaka sanatry ny vava ladiny lela. Ny tenatsika dia miteny mahitsy amin'ny zavatra rehetra miseho amin'ny tranga anankiray, na dia tendrena amin'ny toerana anankiray ara tsika, apetraka amin'ny toerana anankiray tsika, fa raha misy zavatra tsy mahitsy ao de miteny. Zany angambany zavatra nandalovana seda maro tao anatin'ny fiainana, ka
tonga am'izao fotoana zao hoe miaraka mitsidika ny tokantranonareo afaka maresaka eto amin'ny plateau mamelabelatra mamakafaka manadihady indrindra ny fiainam-pirenena dia fa misy sedra maro mba nandalovana ihany koa tsy faratampony tsara indrindra zao toerana misy zao fa ifampizarana aminareo hoe indrindra ho an'ireo mpitolona zay mora andairany reny tsaho zay mora andairany reny fandrabirabina zay mora andairany reny fanatsatsona fanaketrahana ireny fa niazoko omena toky antsika foty azy eritseretina tsony ny eritseretana hoe mbola iverina zany rajoelona nanimba firenena zany raha ratsiraka tafaverina tamin'ny 97 1997 tsy eritseretina tsony zany rajoelona zany raha rajoelona niala ny tetezamita ka mbola tafaverina nitondra tamin'ny taona 7 ka naloam-bahoaka izy taty amin'ny 5 aza manonofitsonytsika hoe mbola eritseretina iverina indrindra moa nanao fahotana mamoa fady madika tanindrazana nandray zo-pirenena vahiny hafa nefa olona ny tantana ny firenena ary mbola ady hevitra koa reny hoe tamin'ny kolokolo ve nahazahoana iny taratasy iny satria araky ny lalàna manakery amin'ilay firenena dia tokony olona mipetraka farafakely ny 5 taona amin'ilay firenena no mahazo an'ilay zom-pirenena nefa ny azy tsy haitsika moa hoe noho izy namadika tanindrazana ve ka nomena ny ankazakazaka tamin'izany fotoana zany anjara ny pahay azy ny mahindrika tiako sariana ny saitsika fotsiny iny tiako tsetsetsetsiaratra ankaherezana an'ireo mpitolona zay mitady kivy zay mitady tsy tana ihany zao fanovana zao hoe ny teo aloha ihany no miveriny ravao itsy ravao zaro ravao ry hava malala rariny de rariny raha ohatra ka ny any amin'ny sehatra politika any amin'ny mpanao politika any amin'ny ray aman-dreny mpikirakira politika mametraka ny heviny zony mametraka hoe raha zao kosa mba ivoahana amin'ny krizy sy hirosoana makany amin'ilay tena tetezamita dia reto ny fepetra raha ohatra ka mahafeno an'izay kosa ny avy any inona moa ny olana raha zay no mety mahasoa zavatra fa ny raha ratsy azy fotsiny hoe misy manao fingapingana ao anatin'ilay fiarahamonina ao anatin'izao tontolo politika zao ka hoentina sarotsaromana ihany lokolokona savoka na lokolokona laso grasy ihany lay loko orange ohatra zany ataontsika hoe ohatra aloha tonga ataontsika ohatra mivantony hoe ny ao amin'ny anteny miram-pirenena de lokolokona sograsy ihany ireo orange ireo de mba hoe ho mety fa raha tena lay orange niteneniko aminareo tamin'ny voalohany hoe saika hilatsaka mahaleo tena fa noterena anday lokony orange de lany député tamin'ny anarany Irmara ka raha tonga ny fanovana am'izao fotoana zao de tena miova tokoa izy satria na izy tena naratsiresy lahatra tamin'ilay orange fa tsy afananoatra satria na izy ho lany vola hilatsaka fotsiny fa tsy ho lany na izy sady lany vola no sady tsy lany no anovana tsondraika ho gadraina na hasaina mandositra ohatra nahazo andy honorable Idéalson zao lasa nanao sesitany tena ny tany ivelany rehefa tsy lany député tao ampanihy na de fantatra zao rehefa nivoaka anampanihy nandany azy nefa de izay ny zava-misy fa ho an'izay tsy naharitra de mba hoe nanaiky nanao mahaleo tena ihany na de fa nifandirarira tamin'ilay tolona goavana teo lany ndray izy amin'ny indépendant ma tsy miankina dia niterena ndray hiditra ao anatiny loko orange zava-misy zany tao anatiny anteny miram-pirenena io ary tsy gaga atsika raha am'izao fotoana zao manomboka amin'ny rona amin'ny tena izy ilay anteny miram-pirenena zany hoe lay lazaina maro anisa tao amin'ny loko orange tao amin'ny anteny miram-pirenena dia fantatra manomboka tena fantatra izy am'izao fa azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny tena orange ao anatiny ren'olona reny fa na izy niady sisika hahazo an'ilay loko orange mba hahalany azy
satria zay no azahoan'ny fiantohana no azahoan'ny antoka fa tsy ho voakitikitika ny fandrarahany na tsy ho voakitikitika ny fihariny fa na izy ny ady sisika na izy noterena handray an'ilay loko na izy tena hoe bodingerina tsotro zao natao zay fomba rehetra halany azy ka maraparana ny fandaharana tsika ripijery hajaina am'izao fotoana zao ankatoko ny asaramanitra hoy ny fiteny arahany calendrier na ny tety andro rehetra moa zany de mametraka fa 12 ny volana nefa gagagaga ihany tsika fa deka décembre zany de 10 zany amin'ny teny grika eo ngamba tsika mahalala hoe mbo tokony volana faha 10 zao fa ho an'ny grégoriana moa zany napetraka fotsiny hoe volana faha 12 e voalohany volana indray hono amin'ny janoary e nefa voalazan'ny baiboly ho an'ireo mpino kristiana zay hankalaza ny fetin'ny krismasy atsoatsy tsy fantatro hoe aizao aiza anatin'ny baiboly ao misy hoe ankalazaina ny krismasy anjarany tsirairay io fa tsy mifanery tsika ao anatin'ny resaka finoana fa ny azotsika mbara fotsiny de hoe mifalia am'izay mifaly miaraha ory am'izay ory karaha betsaka ny mankalaza ny fetiny krismasy ny farany taona ny voalohany taona dia tsodrano ary miraro soa ho azy rehetra tsika hahita ny mahasoa sy ny mahatsara fa ny fandaharana manokana kosa dia manomboka hisy anarana amin'ny taom-baovao hisy endrika vaovao hisehoan'le fandaharana amin'ny taom-baovao ary ny amin'ny talata moa zany mety mbo hisy fandarana farany ihany koa ny amin'ny talata ho avy zao ahafahatsika mandroso zay tokony atao satria hisy anarana vaovao ihany koa le fandarana isaky ny talata ka ho anareo zay te miasa ao tanatin'ny fandarana manokana dia afaka miantso ny laharana 034 16 225 89 na manatona mivantana ny tompony andraikitra ety amin'ny TNTV ety Ambohidro Andranomena fa dia raisina manokana nareo ary hiezaka tsika ny tompony andraikitra moa zany efa miezaka hampiditra nyty chaîne atsika ty sehatra atsika ato amin'ny TNTV ty mba ho tafiditra amin'ireny Canal Plus na reny Star Times reny amin'ny taona ho avy io ngambany fa fanirina moa zay fa ho hitatsika eo foana ny fandehanjavatra ka dia tofoso Mario andrianandrasana nanolotra ny fandarana aminareo amin'ty anio ty manao veloma ny tokantranon tsika tsirairay avy amin'ny manaraka indray